Tonga sao daholo Zanagasikara iresaka mahakasika ny fitongolanana fitanilanana ako. Ny lehilahy rehefa mandositra didy tsisy mpanenjika tsisy arakaraka. Ny vehivavy rehefa bevoka ilozan'ny lehilahy aratsiana vehivavy tsy fakatarana vehivavy matitra vehivavy tsy silaivana azy. Ny vehivavy rehefa be kibo vokatry fiterahana ny ovany bika lasa ratsy tarehy lasa ny antitra fa ny lehilahy na bevoka anazy sady tsy manome vola tsy manome sakafo ambonin'izay manambany ao an-trano mampirafy tsisy mpanery tsisy mpanenjikenjika. Ny lehilahy be kibo tsisy mpanaratsy fa dokafana indray hoe iny deba iny bosy iny mpanambola nefa samihafa. Ny lehilahy be kibo dia aretina ao anatin'ny lehilahy ao kaloria ary ambonin'izay koa kankana ho hitan'ny lehilahy tsara fa ho avy ny diabeta rehefa reraka elahy. Ho an'ny mpanolana ny lehilahy mpanolana tsisy mpanetsy sira fa ny vehivavy indray no aratsiana avy eo hoe indry manao akanjo fohy indry manao sexy dia izany mampatonga anay anolana. Izany manolana izany tompoko fanahiniana tao izany isan'ny tena tompo fanolanana. Dadabe anareo, ny anadahanareo, ny dadatoanareo, ny anadahanareo. Ny jiolahy mpanolana vitsy izany efa nisy ve misy ka jiolahy hoe manolana fa vitsy fa le fianakavianao manodidina ao no tena mampanolana ary izany olana ilay zaza tsy ampy taona ange efa nahita makorely vao olana ve nareo vitsy ngamba misy fa any amin'ilay zaza tsisy pia any amin'ilay zaza tsisy mpijery ny lehilahy manolana dia lazaina fa vehivavy no antony lavaropy. Hafakely mihitsy le toa itsaitsika ho an'ny vehivavy manary zanaka ary tsy itsika vehivavy manary zanaka aloha hoe any angabonena hoe atsiperi fa maninona koa raha mba haratsiana ilay lehilahy na bevoka anazy. Io behivavy io tsy bevoka tamin'ny fanahy masina fa nisy nametraka rahanaina tao izay nampatonga anazy bevoka. Eo tamin'ilay taranakevy le hoe mpandaingy lazaina fa mpandaingy amin'ny vehivavy satria taranakevy fa ny lehilahy ny tompon'ny fandaingana dia ny lehilahy malagasy ohatra le nanabevoka teo mety tsara vela tsy ela mody tia le vehivavy bevoka le zanak'olona nandositra elahy efa mpandaingy elahy zay. Taminareo misipa mbola tsara fanahy elahy noho ny mivady elahy efa ratsy loha mpanambany mpanaratsy efa mpandaingy akoho elahy zay ary ny zavatra fafiny elahy tao mivadiny elahy dia langy any ivelany any elahy miaraka amin'ny karazam-behivavy maro fa ato trano ato elahy mody tsara fanahy efa mpandaingy izany dia hoe taranakevy amin'ny vehivavy ary elanga tsy taranakevy taranaka damasevy tsika rehetrarehetra. Ary ina le tena ratsy eto amin'ilay mampirafy rehefa mampirafy ny vehivavy kela makorely kela makivisy kela tsisy ilaivana azy fa rehefa mampirafy lehilahy izany no voay izany no bandy zay kapaky tsy tafery zay tsisy ohatranay zay any nge mahazo manao an'izany nareo tsy mahazo manao an'izany. Elahy raha vao ampirafesiny indray mandeha tonga dia mitady fisarahana fa ny vehivavy mahita ny elahy mampirafy dia mbola mandefitra manindry fo foana. Eto amin'ilay hoe tratra nampirafy ny vehivavy raha tratra mampirafy mifona lesy tsy anao tsony tena mifona fa tsy anao tsony fa raha elahy indray tratra mampirafy vehivavy tsy mivanona tsy fankatarana ty pisaraka tsika zao rehefa zavatra sy tiana atao aminao aza atao amin'ny hafa. Olombelona daholo isika tompoko mahatsiaro marary mahatsiaro malahelo noho izany raha ohatra ka tsy mety aminao le zavatra misy dia aza atao aminao le izy aza atao amin'ny hafa le zavatra tsy tianao atao amin'ny tenanao satria rehefa mivaly aminao dia ianao ihany marary fo. Tamin'ny andron'ny baiboly efa voahelikilika foana ny fanolanana ange efa nisy tamin'ny andron'ny baiboly. Hitanareo Davida le niady tamin'ny Goliata iny dia nanolana ihany koa sao dia adinonareo raha mamaky baiboly ianareo dia hitanareo tsara iny Davida vadiny ilay niady tamin'ny Goliata nanolana ny vadin'olona mihitsy naolan'le ry Basheba dia vadina mpanjaka antsoina hoe Uri dia tara tamin'ny kela Basheba izy dia zay zany nafinahitra anazy tamin'ny kela Basheba nandro tany dia naolana ny tany dia avy eo lasa vadiny dia avy izy niteraka tamin'ny Solomon niteraka ny Solomon ko zao ndray Solomon no nanambady dia firy ny vadiny Solomon 700 be zao 700 ny vadiny Solomon ary mbola misy ireo andevy 300 isy efa tamin'izany ny vehivavy tena tsisy dika mihitsy. Ny andevy tamin'izany ange tsisy ilaivana azy tsy maintsy manaraka zay tian'ny mpanjaka ianao fa raha ohatra ka tsy manao ianao tonga dia tapaka ny tendanao tsy anadahany ianao anabavindry ianao amin'izany fitsarana koa tsisy miasa saina amin'izany efa hatramin'izany ny vehivavy voaosihosy hatramin'izao mbola voaosihosy ihany noho izany mba eritrereto io koa aloha samy tsara iny ataony mahazo toa.